Alléluia. Alléluia. Fanetretena no hitondrana ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana takariva ny alahady izao. Tsika moa araka nefa nanazara ny tompo antsika teto hatramin'izay dia rehefa alahady hariva toy izao dia manompo an'Andriamanitra ary izany nefa nanazara ny tompo antsika ka tsy ny alahady hariva tsy hoe tsika andehanana hitsangatsanganana, hinanana masikitana, hitsangatsanganana eny amoron-drano na irahana amin'ny naman-kafa na hijerevana spektakla na hanaovana fanatanjahantena, zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany. Tsisy tsara ohatry ny hoe mivavaka manakaiky an'Andriamanitra. Toerana tsara nametrahan'Andriamanitra antsika izao ary tena tazony tsara zao toerana izao ary aza vela hosamboriny devoly na ho angalarin'ny satana ka hoe rehefa alahady hariva dia andeha na hijery Canal Plus na sisy fa amin'ny maha-olom-bovonjy antsika dia manompo an'Andriamanitra tsika ary ampitiavana an-tsitrapo ary ny alahady tontolo ny andro dia zao omentsika an' Jesosy avokoa zany rehetrarehetra zany. Alleluia. Ka hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity arivo ity. Na izaho izay mijoro eto aza dia mangororo any ny fanahiko ato anatiko eo ampitondrana ny afatra. Nahoana angaha hoy ianao? Tena anisan'ny hitako hoe tsy mora ny asa fitoritena. Tsy mora zany andraikitra mampitandrina zany. Tsy voninahitra isalorana io fa mitaky adidy andraikitra asa. Ka raha tsy tanteraka araka izany ilay andraikitra dia ampamoahan'Andriamanitra ndray androany ny mpitandrina. Ary zany indrindra no mampatahotra. Sao dia hitory zavatra hafa, sao dia zavatra hafa dia tsy maintsy mangataka amin'ny tompo, mivavaka eo mpandolehana. Tompo, inona no afatra tianao ampitaina ho an'ny mpino, ho an'ny fiangonana, fa izaho dia voatendrinao hanao izany. Tena mampatahotra ny asa fitoritena. So everitsika hoe tena sambatra amin'ny pastera fa ozy aminareo manao hoe eto ambavaka ny mpiandrondrinareo, eto ambavaka ny mpitandrina fa tsy mora io asa io. Dray androany hoy ny teny soratra masina manao hoe aza dia samy mpampianatra be ihany nareo rahalahy. Mafimafy kokoa ny tsarana anay ozy, mafimafy ny ampamoahana anay. Raha sanatria ka very ianao dia izay no ampamoahana. Fa maninona mivery ty olo ty? Iza ny mpitandrina an'io? Naninona izy mivery? Dizy ve ny zavatra nitoriana taminy? Inona ny zavatra natonga ny olona very? Fa mety ho voakasika amin'izany ny mpitandrina. Ka dia eto dia samy hoy ny teny soratra masina manao hoe tady mamonjy ny tenanao ianao no mamonjy izay miaino anao ihany koa. Izany ny toriteny zany dia zao, tsy ho an'ny mpiaino ihany fa ho an'ny mpitoriteny ihany koa. Ka arao tsara ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'ny Malakia 3 dia ny 4:20 na hoe Malakia 4:20 dia hovakitsika hatramin'ny 9 izany. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fantana, fandoroana izy, ary ny préare rehetra, eny ny mpanao ratsy rehetra dia ho votovary.
ka dia andoro azy ny andro izay ho avy hoy Jehova tompony maro, ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany. Fa hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako, masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny elana izy, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha. Ary hitsahanareo ny ratsy fanahy, fa ho levona eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay anaovako izany, hoy Jehova tompony maro. 4, tsarovinareo ny teny Mosesy mpanompoka izay nandidiko azy tao Horeba ho an'ny Israely rehetra, dia ny didy sy ny fitsipika. 5 sy 9. Indro aniraka any Elia mpaminany ho aminareo aho, dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady matahotra, ary izy apody ny fonony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fonony zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho amely ny tany amin'ny fanozonana. Dia ho raisitsika ny 9 ery sy ny 5. Ho avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny preare rehetra eny ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy, hoy Jehova tompony maro. Aniraka any Elia mpaminany ho aminareo aho, dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady matahotra. Izy zay zany le andraikitra, zay zany ny asa miandry any Elia melohan'ny ahatongavan'ilay andron'Andriamanitra izay andoro ny ratsy fanahy rehetra, ary tsy avela isy hiangana na dia ray akory azy, fa ho aringana, ho dorana avokoa ny olona ratsy fanahy rehetra. Famelohana zany, satria Andriamanitra tsy mankasitraka ny hafatesany ratsy fanahy, fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy, dia maniraka ny Elia mpaminany izy, mpanompony io, mba hiteny amin'izy ireo hampitandrina ny ratsy fanahy, ary amerina azy ireo hiverina amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra raha teo tena maniry mihitsy mba anana fifandraisana amin'ny olombelona dia ratsy fanahy azy ireo dia tian'Andriamanitra ny ifandray amin'izy ireo, hanavitra azy ireo, hamonjy azy ireo, ka melohany ny ahatongavan'ilay andro matahotra sy mandoro, dia irahan'Andriamanitra ny mpanompony mba amerina ny olona, ampitandrina ny olona melohan'ilay andro ahatongavana zany andron'Andriamanitra izany. Aleloia! Tena tsara ny le Andriamanitsika ry havany, tsy mamely tapika izy, tsy mamely tapika izy fa mampiomana ny olona, miantso ny olona rehetra mba hiverina ao aminy, ao amin'ny sitrapony, hiavana aminy, ary andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra zany mba ilaza amin'ny olona rehetrarehetra fa Andriamanitra vonona andray ny olona rehetra ninninona toerana misy azy, na ratsy fanatohinana azy izy ho raisin'Andriamanitra izy ho van'Andriamanitra izy ho ary ataon'Andriamanitra miavana aminy. Haleluia! Haleluia! Oloha hevitra izay entina amin'ny arivo ity dia hoe anjaka Andriamanitra, na hoe mifanjaka an'Andriamanitra izay ho avy.
ho tonga ary zavatra tsy maintsy tonga zany, tsy azotsika laviny zany, tena zava-misy zany, tena mariny zany. Raha nampianatra Jesosy momba ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nampianatra izy ny fanjakan'Andriamanitra zay ho raisiny ny ratsy fanahy zay mino, ho raisiny ao am-pony rehefa mibebaka izy, bebaka ny ratsy fanahy dia miditra ao amin'ny Andriamanitra. Zay natonga an' Jesosy ny teny manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy laza hoe ary na ary ny fanjakan'Andriamanitra fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Zay le fanjakan'Andriamanitra anankiray zay ho raisiny zay rehetra mino, zay rehetra mibebaka, ny ratsy fanahy rehetra zay tonga sainy mahatsiaro tena tokony hiverina amin'Andriamanitra tokoa, sao dia ho ringana eo tokoa, sao dia ho vomafy eo tokoa, andeha hiverina amin'Andriamanitra. Reo zay mahatsiaro tena dia hiverina amin'Andriamanitra izy satria tsy te ho ringana izy. Halleloja. Ary rehefa mahatsiaro tena izy ka miverina, taka ny toriteny tamaraina, zanak'Adala no raisiny ilay raina izy rehefa nifona sy mibebaka dia anjaka eo aminy amin'izay Andriamanitra. Fa ty le fanjakan'Andriamanitra zay toriana amintsika ty dia fanjakan'Andriamanitra zay mbola ho avy. Fa rehefa anjaka tokoa Andriamanitra ry havana dia zao no izy apiditra reo zay matahotra azy ho any antsopotra, na hoe ho tafiditra any an-danitra izy ireo, na any amin'ilay hoe tany vaovao sy lanitra vaovao. Fa ny ratsy fanahy rehetra kosa dia angonina ary hodorana. Tenin' Jesosy zany manambara ao amin'ny ambarany ao amin'ny Mateo 13:10. Vakitsika eo amin'ny 9:7-30. Nahazavainy Jesosy tamin'ny mpianatra, hoy ny mpianatra manao hoe tompo, inona ny hevitra zany fanoharana zany? Nilaza Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy namafy voatsara. Tsy azo mpianatra le izy. Dia nahazavainy Jesosy tamin'izy ireo tsara mihitsy. Ny tanimboly dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Mateo 13:7-30. Ny fahavalo zay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy any amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Rehefa anjaka zany Andriamanitra ry havana, dia ny zavatra tsy maintsy ataony dia anangona ny ratsy fanahy rehetra hisaraka amin'ny olo-marina. Anangona ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny olom-bovonjy. Izany no tokony hitotiantsika amin'Andriamanitra. Dia ny mbola mazava ny andro, dia ny mbola matanjaka, dia ny mbola mahatsiaro tena, dia ny mbola afaka mihetsika velona sy miaina amin'izao androm-pahavelomana izao, satria zavatra ho tanteraka, zavatra ho ataon'Andriamanitra zany, dia tena ho faty antoka ho an'ny olona rehetra raha tsy mandray ny famonjena avy amin'Andriamanitra izy amin'izao ora hitenenako izao. Tena fahavoazana lehibe mihitsy, satria zavatra tsy maintsy ataon'Andriamanitra io. Hosarahan'Andriamanitra ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Efa nataon'Andriamanitra taloha zany tamin'ny andron'ny Noa. Tsy navelan'Andriamanitra izy hiangana na dia iray aza ny ratsy fanahy rehefa hanadio an'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra. Diovin'Andriamanitra an'izao tontolo zao, tsy navelany isy ho velona ny ratsy fanahy, fa ny marina ihany no navelany ho velona. Voavonjy tamin'ny alalan'ny sapy fiara, voavonjy tamin'ny safidrano, Noa valy mianaka satria
io olona io lehilahy io no hitan'Andriamanitra fa marina tamin'ny mpiarabelona tamin'ny rehetra. Ka amin'izao andro misy atsika izao mieritreritra ny olona manao hoe toriteny efa lany andro zany, baiboly efa lany andro sy efa eliko zany efa fantatro zany dia mbola mitoy ihany ianao amin'ny fanao ratsinao isan'andro tsy tonga saina mihitsy, tsy matsiaro tena mihitsy. Fa ho avy io andro anankiray io tena ozy ilay mpanompo manao hoe aveza reto tsy farifary reto, fa valona anao an'izany, aleo izongotana, aleo andeha dia andeha hanongotra leo ratsy reo tsy farifary reo. Ozy ny tompon'ny tany mboloboka oka avy alao hiara-maniry izy roro zany ngamba ho ihano mahatonga ny ratsy fanahy mirehare. Tena miaratsy any fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe ary ny zavatra mampatahotra tafiditra ampiangonana mihitsy ny ratsy. Nefa zany fanjakan'Andriamanitra zany tsy tokony hisy fahotana tafiditra tsony zany amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, tsy tokony hisy ratsy itsony andrebireby anao na matopatotra anao, fa tokony toetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra iza sy anao ry havana. Fa raha miresaka zany hoe fiangonana na fanjakan'Andriamanitra zany dia tena hoe Andriamanitra mihitsy no manjaka ao, fa ny ota tsy manan-keritsony. Fa ny zavatra hita amin'izao andro faran'izao tena miroborobo ny faharatsiana raha lasy anabavy. Tsy mba hitanao ve zany, tsy mba mahataitra anao ve zany? Hitatsika zany amin'ny setra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ity Antananarivo ity, eto amin'ity Madagasikara ity, fa miaratsy andro aman'alina ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana. Zany zavatra zany dia toy ny miantsy, toa miantso an'Andriamanitra mihitsy hoe midina faingana ianao ry Andriamanitra amiatra ny fahajeranao. Ohatrany hoe mampafaingana mihitsy ny fiheviany ny fataperana zao tontolo izao ny ratsy ataon'ny zanak'olombelona ry havana, ry fiangonana, ry zanak'Andriamanitra isany tsirairay avy izay tonga eto miatika zavatra, hiatika ho atetsika io na marina ianao na zanak'Andriamanitra ianao na mbola tsy zanak'Andriamanitra ianao dia zavatra tsy maintsy hiatra amintsika io. Fa rehefa tonga zany Andriamanitra manjaka eto ambony tany zany dia ho salahana ny ratsy fanahy sy ny marina. Ary aniraka izy avy ao amin'ny fanjakana ho voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7:20 ihany, andininy fa 2:20 avy ato am-piangonana anangona sy amoaka amin'ny fanjakana ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao eloka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonana dia tsy misy tokony anaritsaronana an'izany hoe fahotana zany. Fa ny antony ivavahana hitadiavantsika an'Andriamanitra dia izao mba hanova ny toetrantsika ratsy, hanova ny toe-pontsika io, hanomezan'Andriamanitra fo nofo esoriny ilay fo vato dia omen'Andriamanitra fo nofotsika ary mivavaka tsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ovay ny foko fa ratsy ny saiko, ratsy ny eritreritro, ovay aho Andriamanitra raha mbola mitoy amin'izao zavatra mahazo azao tena overy tena hijaly tsy tafadalainao mihitsy ny antony ivavahana, ny antony atonana an'Andriamanitra ry havana dia mba hatsapatsika fiovana tanteraka ho amin'ny tsara, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe fanaritsaronana ny fahotana. Mba niezaka nanaritsaronana ny fahotana Davida, lehilahy mivavaka zany, saritsaronana tamin'ny alalan'ny hira fiterana, fahalalànan Jehova ny fahotana izay nataony. Andriamanitra nahita ary hoy ny voalaza ny ray aman-drenitsika frera Daoda manao hoe tao miafina ozy nanaovan'i Davida n'io fahotana io, fa nataon'Andriamanitra fantatra eran'izao tontolo izao ka naika ty Madagasikara aza dia mahalala hoe aive zany ny zava-miafiny ty Davida ty. Fa niezaka nanaritsarina ny otana io izy raha tokony bebaka hoe fon'Andriamanitra miaiky ny eloka tena nanenina mafy aho, tsy hanao tsony aho,
fa nisarotsarona n'izany venao reo ria ety inona mivaovao raha ala mafinahitra tena nandresindray tena mahery miaramila an'Andriamanitra resindray Filistina tsara zany mafinahitra zany le ianao misakafo eto amiko dia mandehana mody any amin'ny tokantranonao dana mampifaly ny vady aman-janakao rehefa nareta vita fa nitoejaza le ramatoa izay vadin'olona nirahany koropaka amin'izay izy nanomboka teo dia tsy nisy fiadanam-po korotana ny sainy nyeriteriny ary dia niezaka nanaritsarony nanotototra n'izany zavatra izany izy fa Andriamanitra tsy nanaiky fa zavatra natao tao amin'ny afina tsy maintsy avoaka n'Andriamanitra eo amin'ny mazava izany zavatra nataony Davida izany raha lasy anabavy aza miezaka manaritsarona manafinafina an'io faotanao io ianao fa raha tonga eo anatehan'Andriamanitra ianao dia boray eo anatehan'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao mba ho afaka ianao. Haleluya! Ilaina mibaboka, ilaina borana eo anatehan'Andriamanitra ny fatorana rehetra fa tsy misy zavatra tsy afaka Jesosy tsy afaka ny ositra. Misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ny ositra avy amin'Andriamanitra manapatapaka ny gadra ny faharatsiana rehetra. Haleluya! Izany boray eo anatehan'Andriamanitra aza miseho marina sy mahitsy raha hita hoe olona ratsy fanahy ianao mampijaly vady aman-janaka ianao na metsara velatsy io no mitondra anao lavitra an'Andriamanitra ary na mivavaka azy ianao tsy tafahoana amin'Andriamanitra mihitsy satria ratsy fanahy ianao riavana malala. Raha tonga eto isika ny anafahana antsika amin'ny ratsy no ivavahana. Ny olona tsy tonga ao am-piangonana dia mieritreritra hoe zay efa marina tsy mila miova tsony zay efa marina e samy ao any an-danitra daholo ihany fa matoa-tsika tonga eto dia mahatsapa hoe ratsy ovay Andriamanitra ovay a Jesosy io. Haleluya! Haleluya! Ho avy ny fotoana zavatra tsy maintsy isy zany aniraka ny anjely ny Andriamanitra anala avy ato anatin'ny fiangonana ireo ratsy fanahy ho atsipy any amin'ny fandoroana mandrakizay mampatahotra ane zany ry havana e mampatahotra ane zany raha lasy anabavy e mampiorikototra ane zany e isy giara kely afempeninao io tonga ato am-piangonana ianao dia ohatrany reny rahalahy reny nefa ianao any ivelany mifoka sigara ary amin'izay le tena lafo vidy mihitsy raha anao fanompoana ny tompo fanatitra tsy mahafoy ianao fa raha moka vola ividianana whisky na sigara tena ataonao zany tsara fanahy ve ianao amin'izany sa ratsy fanahy zanak'Andriamanitra ve ianao riavana malala fijerin'Andriamanitra anao amin'izany olona ratsy fanahy ianao tena ratsy ka ratsy mitodika ianao miverina mangataka famelana fitoana amin'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra maharo-po sady be famindrapo mamela heloka sady manadina ratsy manantona azy ianao dia tsy ho afaka mihitsy fa na dia Satana dia hiazona anao ho ratsy fanafoana fa raha mitodika ianao mahatsiaro tena hiverina amin'Andriamanitra tsy afaka hiazona anao ny devoly hitsotra aminao ny tanan'Andriamanitra andray ianao tanteraka izy. Haleluya! Eo amin'ny andininy 770 ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tariny izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra ary efa feno zany ka no tarihana hoeny an-tanety dia nipetraka ny olona ka ny fatona ny tsara ataony ankarona fa ny ratsy narihany ary tahaka izany koa no izy amin'ny fahataperana zao tontolo izao hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Mbola namafisiny Jesosy zany fanoarana zany raha tamin'ny andron'ny Josefa nanazava ny nofon'ny Farao satria zavatra tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra zany
tena veron'Andriamanitra indroa tamin'ny Faraosy ny nofy, lay omby matavy fito sy lay omby faran'izay ratsy sy mahi, ary nihinana n'ilay matavy dia kanefa toatriny tsy naharevoky izy. Dia ohatran'izany koa lay fambolena nahavokatra be, tena veron'Andriamanitra indrozy izy ny nofy mba ilaza amin'ny Farao fa tena ho ataon'Andriamanitra ozy zany zavatra zany. Koa ny fahendrena ny Farao dia zao mifidiana ianao lehilahy endry eto amin'ny tany Ejipta, satria tsy maintsy ho tonga zany mosary 7 taona zany, na ino isika na tsy ino isika tsy maintsy tonga zany. Noho izany mifidiana lehilahy endry, inona ary zany no atao e, inona ary zany no atao? Tena ataovy zany mpanjaka, tena marina zany, tena marina zany ho dia resy lahatra ozy ny anankiray. Tsy natoko ny mpanjaka fa nandinika ihany ny mpanjaka hoe aiza ary tsika nahita olona, iza ary ny olona, dia ozy izy aiza tsika nahita lehilahy tahaka an'io. Fa zao satria efa nambarin'Andriamanitra taminy zany, dia aleo akinina aminy zany zavatra rehetra zany. Dia niraisy ny Farao ny peratra, dia nomeny an Josefa, tsisy lehibe no ianao afa-tsy ny seza fiandrianako ihany. No zany satria efa nataon'Andriamanitra ao am-ponao zany, dia ataovy araka zany amin'ny fotoana famokarana, dia mahaiza manangona, mahaiza manangona, 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 manangona. Dia nanentana ny olona Josefa, dia nahavoangona vokatra be dia be izy, tonga tokoa ilay mosary ry havana. Satria ilay Andriamanitra zay naneo an'ilay nofy, Andriamanitra tsy mahay mandainga, tsy mahay mamitaka, tsy misoloky. Ary io Andriamanitra io ihany koa no milaza nyity teny ity raha lasy anabavy. Everitsika ve laingalaingan'Andriamanitra zany fanoharana izany, fa Jesosy dia mamerimberina any amin'ny Mateo 5:20 dia mamerina koa izy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tahaka ny lehilahy anankiray izay nizarany talentany, dia nametraka azy tamin'ny mpanompony, dia lasa izy nakany tany lavitra. Dia nizarany talenta ilay mpanompo hoe tiako talentanao, omeko talenta 5 ianao, omeko talenta 2 ianao, omeko talenta 1 ianao. Dia miasa mandra-piaviko, fa mbola iverina ozy, iverina amin'ny ora tsy fantatra, iverina afa. Dia zao samy miezaka nareo mampiasa ny talentanareo. Dia niezaka ilay mpanompo satria ny everiny fa tena marina zany. Ny olona zay tena mino an'Andriamanitra, tena matoky an'ilay teny hoe marina io, dia mihetsika araka finoana izany izy, mihetsika araka izany ten'Andriamanitra zany izy, dia miasa amin'ny fo manontolo, manompo amin'ny fo manontolo, tsy reraka, tsy kamo, satria fantany fa tena tenin'ny tompony io, ary dia ho ataony amin'ny fony rehetra zany. Tonga tokoa ny fotoana, tonga ny tompony, tsy nitsanga menatra izy ry havana, tsy mitsanga menatra zay rehetra mino ny tenin'Andriamanitra, ka makato sy manatanteraka an'izany. Amin'ny fotoana anjakan'Andriamanitra amin'izay anehoan'ny heriny, tsy hitsanga menatra zay olona nakato azy taloha ela be, zay efa vonona tsy mitsanga menatra izy. Ary tiako isika rehetra mba ho vonona ho amin'izany avokoa, irarina mba ho vonona amin'izany avokoa tsika menakavy. Aleluia! Tompo talenta 5 menao ty fa nahazahoako 5 le izy averiko aminao ny ianao. Tsara zany ry mpanompo tsara ozy. Nahatoky tamin'ny kely ianao, tendreko mpanapaka amin'ny be ianao. Dia nanantona ny roa, farany dia nanantona le ray. Ty ny talentanao, nafeniko tany ambanin'ny tany, nafeniko le izy, fa natahotra fa ianao mantsy mitsinjany amin'izay tsy namafazanao. Ny teninao ihany ny ampangako anao izy, ny teninao ihany ny tsarako anao. Ry mpanompo kamo sady malaina, tokony nalainao ny volako dia napetraka ao tany amin'ny mpampanjana-bola, dia rehefa tonga dia mba nandray azy mba minjanany. Fa mpanompo kamo ianao sady malaina ianao, alao amin'ilay talenta anankiray, omeo an'ilay efa manana, ary io kosa areo atsipazo any amin'ny mpiatsara velatry. Ry mpanompon'Andriamanitra isany, ry mpianatro ny tompo, ry fiangonanao,
ataovy tsara le fampona an'Andriamanitra. Aza varina manaraka ny retiretiny zao tontolo zao sy ny zavatra fikariny zao tontolo zao. Fantatrao fa ny devoly dia mamokatra zava-baovao isan'andro mba handrebirebena ny sain'ny olona, mba hanadaladalana ny olombelona, hanodikodonana ny sain'ny olombelona, mba tsy hifatohany amin'ity tenin'Andriamanitra ity, mba hanomanany ny olona ny hoaviny mandrakizay ka tsy hitsanga-menatra eo anaten'Andriamanitra izy. Fa mamorona zava-baovao, misy zava-baovao fironiny zao tontolo zao foana izay anisany mahanitona sy mahaliana ny zanak'olombelona. Amin'izay fotoana izay dia zao variana ny olona, tsy afaka manomana ny fiainam-panany izy, mitohy amin'ny faharatsiana izy, dia misoko miadana mitombo eo amin'ny fiainany ny fahotana. Andriamanitra mihamana lavitra azy ary ny tena zava-doza amin'ity fampona an'Andriamanitra ity na dia olona efa nielan'Andriamanitra aza dia mbola milaza manao hoe za mbola pino, za mbola zanak'Andriamanitra, za mbola olon'Andriamanitra, tahaka ny Samsona. Efa hita efa vo zao efa miendaka ny fotobolo fito, efa lazaina ny zava-miafina ary efa impirina nota mo izy, ary vehivavy io nivady ny arahany farany izay tsy ara-dalàna akory. Dia naleo ny teany vehivavy izay tsy vadiny io toy izay hitahiry ny herin'Andriamanitra tao aminy. Dia rehefa nanao atsirambina ny fiainana ara-panana izy dia niongotra ny fotobolo fitony. Nahazo aina raha vehivavy Delila. Iny Filistina namely anao ry Samsona. Nitsangana hozy Samsona dia nitsangana izy. Dia nieritety izy hoe mbola ao aminy Andriamanitra. Zay ny tena zava-doza amin'ity resaka ara-panahy ty. Efa mivadika ny ala tamin'Andriamanitra tsika. Tsy mitoetra ny fiainam-bavaka, tsy mitoetra ny fahamasina tsony. Ne mbola mieriteta hoe amiko Andriamanitra tahaka ny Samsona. Mieriteta hoe mbola amiko Jehovah, hitsangana tahaka ny teo aloha. Kajozy tsy fantany fa efa nielan'Andriamanitra izy. Tena zava-doza zany hoe olona nielan'Andriamanitra zany. Ry fiangonanao mitoera amin'ny maha olom-bovonjy ianao. Nafahan'i Jesosy ve ianao? Mitoera tsara amin'ilay fahafahana izay nataon'i Kristy taminao. Rehefa natao hoe afaka tamin'ny io tenao dia aza omena laka intsony, aza omena toerana hanjaka eo amin'ny fiainao intsony ny ota. Ary ingano tanteraka, ary io tanteraka. Fa izao raha izy Jesosy ho sakaizanao, hiara-dalana aminao mandraka hariva. Amin'ny fiainanao rehetra, tsy atao am-piangonana ihany, fa mivoaka fiangonana ianao, iny Jesosy miaraka aminao. Anaty examen ianao rapitso, iny Jesosy miaraka aminao. Andeha ho any amin'ny birao ianao, iny Jesosy miaraka aminao. Naiza miaraka aminao foana Jesosy. Tsy ny ota intsony fa Jesosy miaraka aminao. Zany aza variana. Tena mafy ny adi-panahy, inona indray hono vaovao rahalahy. Aza dia mifatiko amin'izany loatra fa tapoka tsy apozina ane ny fihevian'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy apozina fihevian'ny safidrano fa izao miomana hatrany hatrany isika fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra ho tonga ary hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Faraparany, farany tena faraparany. Jesosy ny teny ho avy amin'ny kery amboninahitra izy, ary rehefa tonga izy dia aniraka ny anjeliny. Tsy pastera tsony ny rahany hoe pastera jereo daholo iza daholo mipinona reo tao am-piangonana tao avao reo. Tsy pastera tsony ny rahany, aniraka ny anjeliny izy, anavaka azy tahaka ny fanavahana ny ondry amin'ny osy. Ka ny tena ondry, tena olom-bovonjy dia eo amin'ny ankavanana, fa ny osy eo amin'ny ankavia. Zany ekeny zavatra iseho riavany, ary tsy maintsy tonga zany, na ianao osy na ianao ondry, tsy maintsy tanteraka zany. Fa anjarantsika raha tiantsika iseho amintsika Andriamanitra ka hanavaka antsika ho toy ny voambary ampidirina ny antsopotra, dia mameteza mba hiova. Aza manamafy, aza manamary-teny, aza marinina eo anaten'Andriamanitra ny otanao. Ka izao ane, io ane, ianona ane ny tenanina amin'io e. Aza marinina le ota, fa tsarao ny ota. Hoe tena diso tokoa tamin'ity Andriamanitra, tena meloka tokoa Andriamanitra. Dia tolomako, anolorako tena
ory fiangonana ozy amin'ny fiangonana ory fiangonana tsy hoe paster zay dia tsy maintsy mivavaka isa maraina tsia tsy any izy tsy any le izy fa satria olombovonjy andoha fiaina mandrakizay tsy mety ho tafandromandry zany tsy eto any fitsarany fa io vavaka efa niainantsika fony vao vita batisy io fiainam-bavaka io vavaka maraina io lazaiko aminareo fa na dia misy sotonga azy ao am-piangonana ivavaka maraina za kosa dia anomana mivavaka fiainam-panako eo am-pivavahana isa maraina kasakasakao na ho tonga ianao na tsy ho tonga ianao fa za aloha amonjy mifanako halleloia amonjy mifanako noho izany dia tsy maintsy mivavaka mandinika ny fiainako mandiny tena ary anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny andro sisa rehetra avelomako noho izany ny fiomanana tsara indrindra raha lasa anabavy dia izao no izy verena amin'Andriamanitra za manamafoa bebahy ianao ilozy ho faharatsimpana rehetra io kiadiady mivady ao an-trano ilozy io iteny ratsy rehefa tezitra ianao dia mahateny zavatra ratsy mahavita manoson-janaka tsy mety zany toetra tsy mahomby zany io fankalana io fielonana ratsy tsy mety amintsika zany Jesosy miteny manao hoe raha misy miteniteny foana amin'ny rahalany manao hoe foka ialahy dia mendrika hoe lohana any amin'ny elo izy hoy tenin'Andriamanitra aza atao tsinitsinina io rahalahinao io aza atao tsinitsinina io rahavavinao io tiavo izy fa Jesosy ne tian'io nahoana renao tsy ho tia azy tiavo izy halleloia eto ambavaka izy mba ialan'ny loto rehetra dia tiavo ny rahalahinao tiavo ny rahavavinao fa raha mbola zanak'Andriamanitra tsika olombavonitsika dia tsy azo fanana eo amintsika zany rahalahy zany ohatry Jesosy iza ny rahalahiko reo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ozy ka raha manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany io rahalahinao io tsy azo foanana ny mampirahalahintsika mandrakizay tsy azo foanana zany satria tenin'Andriamanitra milaza an'izany tsy azo foanana ny mampirahavavy raha mbola mitoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy azontsika atao hoe foka ialahy voozona ialahy tsy afaka manao an'izany tsika satria ny tenin'Andriamanitra mandrara tsika tsy hanao tsinitsinina ny rahalahintsika noho izany ajao ny tenin'Andriamanitra ndetsika hivavaka tompo atao fitateraka amiko ny sitraponao halleloia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao fararako ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira ilaiko Jesosy 300 ny hira ataontsika ao anatin'izany hira fiderana izany ilaiko Jesosy Jesosy ankehitriny tsy misy vonato azoko amiriana mbola ilaiko izy ilaiko Jesosy Jesosy zao
eo amin'ny toeram-pitsanganana misy atsika eo a miaino vavaka ataontsika Andriamanitra. Izany dia andehantsika hivavaka zava-dehibe amintsika izany atao hoe fiainana ara-panahy zany, manomana fiainam-panahy ho an'Andriamanitra. Ka dia anantona an'Andriamanitra ambavaka isika dia manatona azy ianao, bray eo anaty an'Andriamanitra ny fonao, ny zavatra mamatotra anao tanteraka. Ary dia io foana miverimberina. Androany ianao a dia tsy tokony a hitondra an'io mody intsony fa ho apetraka ao eto amin'ny Jesosy zany. Branao anaty an'Andriamanitra zany, lazao anaty an'Andriamanitra zany, ary mangataha famelana amin'ny Tompo mba tsy ho hitan'Andriamanitra hoe mbola ratsy fanandray ianao dia mbola hitondray ny ratsy fanaonao. Aza mitohy amin'io tsony fa atolory ho an'Andriamanitra tanteraka ny fonao sy ny fiainanao. Rehefa atolotao ho an'Andriamanitra zany dia raisy ny tanteraka amin'ity hariva ity. Aza mihafahafa ianao, aza misalasala ianao, Satana dia mety andrebireby ianao hoe mamenatra zany mibaboko zany, mamenatra zany hiala amin'ny mahazatra zany, mamenatra zany hanaboraka faotany zany. Mety andrebireby ianao ny devoly, maniry ianao tsy ho afaka mihitsy izy. Kanefa ny tena finoana ao an'Andriamanitra dia ny anaboranao an'izany eo anatiny. Ry havanao, aza miezaka mitohy amin'ny faharatsiam-panahy izao. Oka hiova ianao zavatra efa ataon'Andriamanitra io a, dia oka hitandrina amin'izay ianao ankehitriny mba tsy hitohy intsony amin'ny faharatsiana fa hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra amin'ity hariva ity. Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra sy mideranao aho noho ny amin'izany teny zany, ary azoko antoka fa teninao zany ary ho tanterahanao mihitsy. Anjaka eto amin'izao tontolo izao ianao, eny amarana n'Andriamanitra andro mandoro zay andringananao ny ratsy fanahy rehetra zany. Mifona aminao zay, ndreto zay manantona anao, mangataka famelana, fifonana aminao Tompo, ny ratsy rehetra any anatin'ny fo, any amin'ny saina, amaneritheritra ihany dia esory tanteraka, ongoto tanteraka, vao tanteraka. Andriamanitra levony ny herin'ny ota mangeja sy mamatotra ary mampanalavitra anay aminao. Ampanakekezo anao ny fonay ankehitriny, manolo tena ho anao aho. Raiso ny foko, jereo reto fiangonana tsiraray avy reto, araka izany teninao zany. Anomana ny hoavinay zay dia ny fiainam-panahinay Tompo iona aminao, tsy hitsanga menatra zay amin'ny fotoana isehonao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ampiomany ny fonay Tompo, anao ny sitraponao. Oka tsy ho zavatra sarotra aminay ny anatanteraka ny teninao, ny anolo tena isanandro hivavaka. Andriamanitra, ianao anokatra lalana, anome ny herinao mahagaga, anafaka anay, anokatra ny fonay, anome anay fahazavana eo amin'ny fiainanay ianao. Andriamanitra, anananay fandavatena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tahio ny fiangonanao, mpino tsirairay avy zay nandre zany teninao zany. Andriamanitra, mba tsy hisy anao kivazivazy, tsy hisy anao atsirambina, fa hitoetra tsara ao amin'ny sitraponao ane ny tsirairay avy zay rehetra efa nafahanao. Andriamanitra, dia mbola amasininao ho diovinao mandrakariva, ka tsy amela ny ratsy anjaka ao am-ponay ianao, fa ianao mihitsy no olona sy toetra anjaka ao am-ponay tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy eo, lehibe ny indrafonao sy ny fitiavanao. Tahio zany afatra zany. Aleluia. Tiako sy tokiako ianao Jesosy, mandohalike ho atongotra ho ao